fotoana izao ahafahana manova ny hoavin'ny taranaka amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Mitana anjara toerana lehibe amin'izany ny fiarovana ny alaonko. Nosokafan'ny ministry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovanjafy Ramatoa Baomiavitse Vainala tamin'ny fomba ofisialy ny Asabotsy 4 Jolay 2024 ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fiarovana ny roivoary alaonko teto Mahajanga faritra Boeny. Trano efa miisa 7 no naranty nandritra io andro io nahitana ny vokatra azo avy amin'ny alaonko toy ny tantely sy ny landy izay mamelona tokantrano maro. Manarina alaonko manatsara velon-taigna ary mitsinjo ny taranaka ho avy. Io no teny filamatra mandritra izao fankalazana izao. Tanjon'ny Ministera ny Fambolena sy ny Fiompiana ary ny Jono ao anatin'izany ny hitantanana maharitra ny harenan-dranomasina, eo ihany koa ny tsy maintsy hiarovana ny alaonko. Ny Ministera ny Fambolena, ny Fiompiana ary ny Jono, izay Ministera miahin'ny Jono manokana dia manana ny engagement eo amin'ny fiarovana ny alaonko eto Madagasikara. Ny antony dia rehefa tianatratra ny tanjona hoe fitantanana maharitra n'izany arena an-dranomasina zany dia ny ao ny tontolo iainany reo arena reo, anisan'izay ny mangrove no tsy maintsy ho arovana. Ny lalàna raha teo izay amin'ny fen'ny Jono ny code de la pêche et de l'aquaculture ao amin'ny article 9 alinéa G dia manambara fa ny ministera dia tsy maintsy miaro reo habitat critique, nany hoe ny toeram-ponenana izay hita fa sensible anisan'izay ny mangrove sotra mazava tsara. Ka ny ministera dia efa miasa ho an'io fiarovana ny mangrove io miatra amin'izay ka hatramin'izao ary mitohy io asa io dia anisan'ny politika mazava. Misy moa ny tanjona apetraka ny tsy maintsy hotratrarina amin'izay isan-taona ny resaka fambolena mangrove ny atao fa tsy vitan'izay ihany fa ny fiarah-miasa amin'ny vondron'ilay fotony amin'ny fiarovana mangrove efa misy izay isan'ny napetraka izay zavatra izay mba ho voaro reo alaonko reo eto Madagasikara. Amin'izao fotoana moa zany ny mandritra fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny roivoary ny alaonko dia misy ny fananganana ny paikady nasionaly ho an'ny fitantanana ny alaonko eto Madagasikara. Ao anatin'izay dia tsy maintsy sotra mazava fa io alaonko anisany ankoatra ny andraikitra eo amin'ny lafiny tontolo iainana zay dia maha habitat raha hoe toeram-ponenan'ireo azo an-dranomasina reo dia tsy maintsy voasotra mazava ao anatin'io ny politika ny ministera izay tokony hiarovana ireo alaonko eto Madagasikara. Zava-dehibe ny fahampahafantarana sy ny fanentanana ny rehetra amin'ny fiarah-mientana ho fiarovana ny alaonko mba hitsinjovana ny taranaka faramandimby. Nisy araka izany ny asam-bomiera ny Kaondo mahakasika ny alaonko sy ny arena anaty rano ary nandiniana manokana ny tsindry mahazo ireo mpitantana ny alaonko. Misy zany amin'ny district Ambanja amin'ny ilany atsimo ahitana Agnorontsanga ao zany faripaka alaonko mihodikody agny amin'ny 200 hektara mohatra kely fa soa ihany zegny rehefa nanao tatitra zegny zay mpitondra fanjakana agny an-toerana nandray andraikitra zegny ro zegny dia nampidiny maramila mihitsy nagnisotro le mpifindra monigny tao agnatin'le alaonko. Fa izy io ndray zany misy amin'ny tapany avaratra sy ampovoany amin'ny onkony Ambanja misy atao hoe Ankingabe. Izy io zany misy vazaha magnano carrière agnaty alina mangrove. Io zany isakizy miasa mamono zanaka mangrove satria magnano rambilazy zegny izy le fotoka boka agnatin'ny lavaka io igny zegny dia anotofany le zanaka mangrove ery. Ka misy maropamba koa zegny eo akaiky io fa ripaka koa zegny mihodikodigny amin'ny 300 na 200 hektara agny vokatra ny fagnanaovan'olo charbon makany Nosy sy Ambanja. Nofarana tamin'ny dinik'an-databatra boribory ny andro faharoa ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fiarovana ny roivoary alaonko ka fantatra teto ny tanjona ho amin'ny famaritana ny fahanapa-kevitra iraisana amin'ny fiarovana ny fanatsarana ary ny famerenana ny alaonko. Ny fananganana fiara-mitantana nasionaly andraisan'ireo mpanapa-kevitra sy ireo mpahay tetikady anjara sy ny fampiarana ny fanapa-kevitra izy ireo.